Miaravatsika malagasy am'izao zoma zao a, zoma ny andro de miaraka amin'ny akanjo nentim-paharazana antsika zao araka ny fanavaozana moa somary mandrivotra eto amiko a de mety maheno feona ventilateur ihany koa tsika satria mafana be le andro de tsy maintsy asiana an'izay ventilateur zay fa lasa hitsoniky ny hafanana atsika. Resabe ankehitriny ilay hoe état fédéraly sa hijanona fanjakana tokantsika eto Madagasikara. Taorian'ilay mouvement Gen-Z de nandeha io resaka io a de somary tontono moa satria niembotra ilay concertation nationale de amizao miditra amin'ny concertation nationale atsika de velona indray ilay débat mahakasika an'izy ireo lehibe avy any amin'ny faritra moa de mandrisika ny tanora izay manatrika ilay concertation nationale so tena ny faritra ny aviany hoe mifidiana ianareo ilay atao hoe état fédéral. Leo isina fanazavana kely mahakasika an'le izy hoe ahoana tsara tena mety amintsika ve ilay état fédéral sa tsy mety. Ny hevitro moa fantatrareo inona ny mety amiko hoanao zay mbola tsy naino inona ny mety amiko de raha ohatra amin'ny farany lay fandarantsika fa haveriko eto de izy amin'ity androany ity. Zao aloha zavatra mila fantatsika ao anatin'ny constitution an'izany état fédéral izany. Misy lay gouvernement fédéral izay migérer ny niveau national zany zany hoe izy zany lehibe reo état fédéré maromaro reo de manoloana an'izay ny gouvernement fédéral zany miasure ny resaka défense, ny resaka diplomatie, ny resaka vola, ny resaka commerce extérieur zany de ny état fédéré indray misahana ny resaka fanabeazana, ny fahasalamana, ny resaka police locale, ny fampandrosoana ny faritra izay misy azy région zany. Raha tsika mahafantatra fa misy tombontsoa tokoa azo amin'izany état fédéral zany de misy voka-dratsiny de leo mba asio resaka le izy de am'izay tsika samy mijery tsara hoe ahoana tsara le izy ho tena mety ve le état fédéral sa tsy mety. Zao aloha le izy état fédéral aloha de système politique izy io de tsy misy zany le hoe fanjakana tokana zay nahafantaratra am'izay hoe filoham-pirenena anankiray no migérer an'i Madagasikara fa misy ny gouvernement, misy ny parlement, misy ny administration isa-sokajiny zany any amin'ny région tsirairay de eo ihany koa zany ny état fédéré no miezaka mifehy an'izay affaire locale ny zareo zany hoe zavatra any amin'ny faritra zany de ny zareo amin'ny faritra ihany koa no migerer anazy fa tsy maintsy misy constitution moa zany hoe mifehy an'izay zavatra rehetrarehetra izany na de izany azy. Idina aloha zany no tombotsoa azo amin'ilay état fédéraly izay takiny maro avy any amin'ny faritra ireo tanora ireo mboafidy vitsivitsy maro avy any amin'ny faritra. Voalohany indrindra aloha de hoe autonome zany ilay région hoe mahaleo tena izy zany hoe mahazo tombony kokoa zany mponina am'izay foana zay satria ny zareo any amin'ny faritra no mahafantatra tsara hoe ohatrany ahoana ny zava-misy any inona ny zavatra tena ilain'ny vahoaka amin'ireny faritra ireny de zareo zany mifehy an'izay zavatra zay mitady vahaolana mijery ho inona ny filàn'ny vahoaka manoloana ny zava-misy any amin'zareo. Ankoatran'izay ihany koa de partager zany pouvoir zany hoe tsy ohatran'le am'izao hoe mahatany narivo daholo ny zavatra rehetrarehetra fa am'izay fotoana zay de any amin'ny faritra ihany koa de manana fahefana zany de tombony ihany koa namany resaka inona moa de resaka hoe mety fanomezan-danja ny fahasamihafana zany zany hoe zareo any amin'ny faritra zany manana ny fiteny zareo manana ny fomba zareo de zareo zany miezaka mampivoatra ny fomba sy fiteny any amin'ny faritra misy any zareo iny. Zao anefa ny zavatra problème ngezabe manoloana zany rehetrarehetra izany na de misy azy ny avantage de tadidio fa misy ihany koa ny inconvénient maromaro zany na hoe ny voka-dratsin'izay état fédéral zany. Raha tsy resaka ohatra atsika ohatrany ataotsika hoe conflit de compétence satria zany misy compétence sasasasa ohatra mihevitra ny état fédéré fa mety le izy nefa tsy mety amin'ny gouvernement fédéral izay mifehy ny état fédéré rehetrarehetra izay zavatra izay ka
mety hiteraka problème manokana zay zavatra zay. Zao ihany koa io état fédéral izay kiraharaintsika io reto tompo dia misy ataontsika hoe vokadratsiny ngeza hoe ina le vokadratsiny état fédéral eo le resaka vidiny zany le vidiny tena hoe fanontaniana mipetaka zany ankehitriny hoe mety hanana vola afala mampandeha an'io état fédéré io hoe état fédéral io hoe ny fitondram-panjakana malagasy. Zay no anontaniana voalohany zay. Manana moyen ve tsika? Satria manko tsy maintsy ifinansiany gouvernement fédéral izay misanany national isika malagasy, eo ihany koa tsy maintsy financer an'ireo gouvernement maromaro, ireo institution maromaro, parlement, administration maromaro any amin'ny région zany na hoe amin'izay état fédéré izay. De mazava ho azy fa hiakatra ny dépense publique. Manoloana an'izay zavatra izay de tsy maintsy hiakatra ihany koa io resaka hetra io, tsy maintsy hiakatra io satria dépense publique ange ataontsika hoe azahoan'ny fanjakana vola ange resaka hetra de tsy maintsy ampakarina aloha zany hetra mazava ho azy satria miakatra ny dépense publique. Zay voalohany indrindra zay. Te hoe fa nisy resaka TVM iny efa nimenimena atsika de tsy maintsy mbola hiakatra hoe hetra io nomana zany nareo resaka taxe fa tsy maintsy hiakatra le izy mazava ho azy satria misy koa ambony be resaka état fédéral io. Efa niresaka teo le resaka conflit de compétence de ankoatran'izay ihany koa tsy hisy ny fahasamihafana entre ny région satria tsy mitovy ny ressource. Ataontsika hoe any avaratra ohatra misy la vanille misy vanille zany any avaratra ke manana vanille zareo ireny ohatra source ny volany zareo fa miovy any avaratra ataontsika vokatra tsara ve ny paoma afaka be na paoma ny possible fa misy zavatra ataontsika hoe tsy afaka atao any avaratra de nefa mety hiteraka ataontsika hoe fitiavatena ho an'ny région anankiray. Ataontsika zany misy région anankiray ananany daholo ny ressource rehetrarehetra zany hoe resaka fiompiana izy mahavokatra toma tsara izy fiompiana, resaka fambolena izy mahavokatra amin'izay fotoana zay izy mety handeha hangataka fahaleovantena mitokana amin'ny région hafa zany hoe hiala amilay gouvernement fédéral misy zay no fahaleovantenanay manokana zay. De imagineo ihany koa nefa ny any amin'ny faritra zay ataontsika hoe tsy manana ressource zany hoe hahanda zany hoe misy zany faritra tena hoe azo tombontsony bahoaka satria amokatra ny zareo manana ressource be deabe ny zareo azo tombony zareo miresaka fampianarana sy koa resaka fahasalamana fa isy ihany koa ny faritra hinany tsy fihinany manoloana an'izay état fédéral zay ka zay mila raisina en compte hoe zavatra zay. Ka amiko manokana lay resaka état atao ino de état fédéral ok ilaina le izy fa mety hiteraka fahalemena ho an'ilay unité nationale izy zavatra zay satria hisy faritra zany tena hoe aleo tena tanteraka fa hisy faritra tena hoe faible izy ka hiteraka zavatra hafa le zavatra zay. Raisina ohatra Canada ohatra Québec zany nge nisan'io ty efa nangataka anjareo tam'izany fotoana zany hoe izay no fahaleovantenanay satria zalahy manan-karena par rapport amin'ny faritra hafa izay par rapport amin'ny état fédéré hafa ao Canada ohatra zay zavatra zay ka ho ahy manokana état fédéral aloha tena hoe manome an'izay ataontsika hoe meilleure autonomie afaka mahaleo tena tanteraka ny faritra tsirairay fa zao kosa nefa tatsika misy risque be deabe izy tansay anaovana ny resaka koa zany hoe mividin'le izy ny dépense publique zany hiakatra de hiakatra ma ihany koa ny taxe manoloana ny zavatra zay taxe kosa ny resako fa na ny vidim-piainana mety hiakatra mazava ho azy. Nareo ohatrany ahoana zany vidim-piainana any États-Unis zany vidim-piainana any Canada zany eny misy hafa any misy asa ny États-Unis fa mbola aleon'izay dominina any États-Unis no Madagasikara aza raha ny vidim-piainana no jerena fa nolana Madagasikara moa de tsy fandriampahalemana fandriampahalemana zay fosiny tena olana goavana Madagasikara fa raha nisy io fandriampahalemana io de azo zany hoe sambatra ny malagasy raha ohatra ka tena mipetraka le fitiavan-tanindrazana sy fanjakana tsara tatana ka
ke koa afa manome autonomie faritra ilay état fédéral fa ny olona de mety teraka inégalité izy zany hoe tsy fitovina eo amin'ny état fédéré tsirairay de izy zany tena mahantra de izy ataontsika hoe manan-karena teraka fahasamihafana zavatra zay mety teraka fizarazarana ihany koa ny zavatra hoe teraka azy koa satria tsika malagasy tsika mbola voazana karaha-tsaina tsika amin'ny resaka hoe zay avy ary zay avy ary zay avy ary io anisan'ny teraka an'izay fisarasara-baza ny zavatra io alalantsitsy firaisankina zany vokatr'izay zavatra izay de akoatran'izay ihany koa leo ngamba zaho iresaka am'izay mahakasika an'ilay hoe inona ny safidiko manoloana an'ilay ataotsika hoe état fédéral ve sa état unitaire no mety am'ty Madagasikara ty manana ny safidiko zao de ny safidiko araka nefa nambarako atsika hatram'izay de resaka zaho de tsy miala aminay état unitaire décentralisé effectif tsy haiko na miexiste zany terme zany état unitaire décentralisé effectif zany hoe mila petraka zany ilay décentralisation tena izy satria manino satria Madagasikara nge firenena kely tsy tena ngeza nge ekeko fa malalaky tsika hoe anisan'ny nosy ngeza indrindra satria fa efatra farangeza maneran-tany fa ho ay manokana dia ilay état unitaire miaraka amina décentralisation effective no tena mety am'ilay Madagasikara am'izay fotoana zay rehefa mipetraka ilay décentralisation dia rehefa mipetraka ny décentralisation dia afaka mahazo nyzay ilainy ny faritra tsirairay zany hoe ny pouvoir zany keko fa vangoma any amin'ny centre hoizitsika central hoizitsika centralisme hoizitsika zay fa raha mipetraka ilay décentralisation effective dia tsy any amin'ny centre zany fotsiny satria am'izay fotoana zay apetraka zany ilay région autonome apetraka le izy zany hoe ny zavatra rehetrarehetra zany afaka atao any amin'ny faritra fa tsy voatery hoe mandeha Antananarivo ao afetany izy na resaka passeport atao any amin'ny faritra le izy de manana safidy zany olona rehetrarehetra hoe zaho any Fianaratsoa afaka manamboatra passeport any Fianaratsoa za de zaho le avy any Fianaratsoa iny afaka manamboatra passeport any Diago za zany hoe afaka manao zavatra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara zany ny vahoaka malagasy zay no angatahany zany zay zavatra zay hoe mila petraka zay zavatra izay ao zaho koa mila tadiditsika mila tsara ho fantatsika itsika miady ho état fédéral hoe sao de manko anareo mihevitra hoe izahay état fédéral de izahay mpamboly lavania ohatra tonga de izahay no manondrany lavaninay tonga de izahay no anondrany volamenanay tsy antompoko ilay état fédéral dia misy ilay gouvernement fédéral sy ny état fédéré de ilay gouvernement fédéral ihany no afaka manao an'izay accord zay ho afaka misigné an'izay traité d'échange zay entre pays anankiroa zany hoe ndresaka diplomatie zany mbola ny gouvernement fédéral no mifehy azy zany gouvernement fédéral zany no mifeny état fédéré rehetrarehetra zay tsara azava amitsika zay fa tsy hoe zay manana volamena be dia be de hoe afaka midina io tsy afaka manao an'any état fédéré afaka promouvoir an'izay richesse an'izay ny région tsirairay fa tsy afaka manao accord direct misigné accord amina firenena anankiray tsy mahazo accord avy amin'ny gouvernement fédéral zay so de tsy fantatritsika zay zavatra rehetra be de be nge tsika tsy tena mahafantatra hoe ahoana tsara le mandeha an'ilay état fédéral de menimeny fahatany fotsiny tsika fa aleo mba hazavaina amitsika le zavatra de amizay tsika mba afaka mijery tsara hoe inona ny tena mety ilay état fédéral ve sa ilay état unitaire fa mipetraka tsara ilay décentralisation effective zany hoe misy ny chef de région de chef de région ray zany mba afaka tena ataotsika hoe mampandroso ny région tokoa manana budget ho any région afaka mijery hoe afaka mimetraka hoe inona ny système de santé mety amty région ty ahoana ilay resaka sécurité amty région ty zay manana député nge reny district maro amina province reny de reny député reny ihany koa zany mba miato ny district misy anazy tokoa
mba isian'izay fampandrosoana zay amiady fa tsy tonga hoe navana an'ireny député reny zany raha ohatra ka tsy ato amin'ny district misy anazy ka zay mila tsara mipetraka zavatra izay fa tsy hoe ta fédéral ny azo tombontsoa voalohany de ireo mpanao politika ihany angevoka malagasy ao satria be dia be ny seza am'izay fotoana zay tena isy seza maromaro satria nanana ny gouvernement manokana lay inona moa ty lay état fédéré hanana ny administration manokana fa tsaroa fa miakatra ny dépense publique fa any hiakatra io taxe io satria taxe anisany mifonctionner an'io mametraka an'izay fonctionnement any dépense publique zay ka zaratsika misafidy an'izy hoe inona ny tena mety fa resabe le miteraka resabe le izy fa misoratsika naraka hatrany farany de averiko foana ny mety amiko dia lay état unitaire décentralisé effectif tsy haiko na mety zany terme zany fa état unitaire avec décentralisation effective miraha soa tompo de samy teny Andriamanitra tsika ho anao izay samba manaraka ny RFJ zay ty vidy manasanao abonné vo ahafahanao manaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena.